Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy
avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Tandramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka. Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana vavimadana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia fanibe tena komena aminao eto andrany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarina Andramboka izao a, ny Akiradio a, ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manao ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy, ary matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity a, raha lasana vavimalala. Amin'ny fifaliana ny arabanantsika, ary miaraba manokana anao raha androany no voatoka miaraka aminay eto a, dia miaraba antsika rehetrarehetra. Miova kely moa fandarantsika manomboka androany a, mety kahaka nareo mahita fa miara-mandeha zao pazintsika anankiroa ato amin'ny lokato a, ny page fampiasantsika isan'andro Akiradio Andramboka izao, dia ato miaraka amiko anankiray ato indray a, ny page Andramboka izao page izay nanaovantsika ny fandarana foana hatramin'izay. Dia androantsika manomboka androany dia miara-mandeha ireo page ireo voninahitr'Andriamanitra mba tonga antsika tsara be ny fond, sotra betsaka ihany. Niova kely koa ny fond-ntsika, sady niova zany ny mpandarantsika, tsy hoe nivaona moa zany fa lasa miara-mandeha ireo page ireo. Ato zao tsika misy olona anaky 20 a, ato misy 1 mbola ilay mizara ihany moa zany satria nareo tato ihany ny tato a, fa ny tanjontsika aloha dia mba hiverenan'ilay olona rehetra nijery tato anatin'ny page Andramboka izao page taloha. Alleluia, zay ny tanjony. Dia miarana rehefa amin'izay izy voninahitra n'Andriamanitra satria tsy dia mora ihany no nanomana an'ilay izy a, fa isaorana an'Andriamanitra nefa fa rehefa sitrapon'Andriamanitra dia tanteraka foana. Ka manomboka androany zany a, rehefa anatin'ny vavaka fandarina vavaka fiambenana amin'ny alina dia live double ny ataontsika. Andramboka izao Akiradio a page a, dia Andramboka izao page. Alleluia, zay zany aloha ny ataontsika manomboka eto aloha. Ny sabata aloha mbola tsy zay, ny sabata mbola amin'ny page tsika Andramboka izao Akiradio ihany aloha, mandrapahita zay solution ahafahana manao azy a, double ihany koa. Alleluia, dia tahiny tompo antsika rehetrarehetra aloha indao rehefa ampiarahapitsika. Manomboka androany koa zany a, olona roa nday ho arabaina. Alleluia, zay niditra voalohany ato amin'ny page Andramboka izao Akiradio a, dia ranabavy Sylvie any Koety niditra voalohany. Ato amin'ny page Andramboka izao page dia ranabavy Rosimina niditra voalohany. Ka dia samy omena tsodrano nareo amin'ny rahavavy a. Ny tsodrano omenanareo androany a, dia tsodrano anankiroa no meko androany ihany, ny anankiroa fa isan'andro a, dia tsodrano anankiray foana ihany. Raha androany no vao tonga eto a, dia manasa anao manokana hatratramin'ny farany, dia sady tonga soa koa ianao. Fa ny be izay mandray anao eto a, dia matoky sy mino fa ifampaheritsika amin'ity androany ity. Alleluia, ka dia tahin'ny tompo a, dia mahereza daholo, maretatra amin'ny farany. Alleluia, tsika senasena ny atongavana eto tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia, zay ny finoantsika izay. Tahin'ny tompo a, ranabavy Sylvie sy ranabavy Rosimina, ity misy tsodrano nareo amin'ny Samuela voalohany a, toko 10 fafito. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa tonga aminao rehefa amantarana andreo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra ny momba anao. Alleluia, mbola ampikaleo amin'ny Samuela faharoa telo mitovy amin'izay ihany. Samuela faharoa toko 7 indray a, andininy fa Samuela faharoa toko 7 andininy fahatelo, dia hoy ny tanatin'ny mpanjaka, andeha ataovy izay rehetra amponao fa Jehovah mamomba anao. Raha misy fikasanareo marahavavy miaraka aminareo any Koety, Chine, Arabie Saoudite, Oman, any Madagasikara, samy mahazo an'izany tsodrano zany. Indray a Samuela voalohany toko 10 andininy fa firy izy teo fafito. Samuela voalohany toko 10 andininy fafito, dia indraindray Samuela faharoa toko 7 andininy fatelo a. Raha misy kasainareo atao, alleluia,
dia andana ataovy fa Andriamanitra efa momba anareo. Izay no tsodrahantsika androany. Manarakaraka ao miarahaba amin'izay ary antsika razana soa Sylvie Koety, Niana Mahinosoa Italia, Serena Rosmina France, Sandola Koety, Tina Seri Coco Chine, Razana Monika Koety, Sandola Koety, Kota Leonie Koety, Togasoa Androandry France, Kikolonga France, Erika Rak France, dia Nambinitso Makrina Koety, Todraonsoa France, Kadaka Malala France, Tsiry Amboaramiel France, Kadaka Malala efa niteneniko teo, Kota Leonie, Zamina Kamaradiny Jesosy France, Faberazana Kadava Koety, Tina Rakoto Arzaka France, Erika Rak efa niteneniko teo, Nambinitso Makrina Koety, Tina Seri Coco Chine, Razana soa Sylvie Koety, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Aingolina Andrinasolo France, Rantalina Marisalina Madagasikara, Tongasoa Sina Randrinasolo any Chine, tsy diso China, dia Tahiny Tompo Mampionina France, Kristina Saran, tsy tadidiko tsara moa izy Kodaniela Belgique, dia misaotra anareo koa Filaritso, misaotra Fabiola, tsara be le fond Erika, misaotra mankasitraka anareo misaotra anareo rehetrarehetra, izana mba atao tsaratsara mba ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy misy feo ny Rose, izy moa ny Marizô, efa misy feo ve ny anareo, maheno tsara daholo ve nareo atao amin'izay miheno rehetrarehetra ato. Tsara be ny fond, misaotra be itsaka anareo, faly be zay rehefa tianareo ny fond, halleloia. Misaotra Itody Ajaska Patitry, Tahiny Jesosy France, Tongasoa, mahita antsika amin'ny 2 page ony avy eo hitodika atao aminareo ato raha misy vaovao mbola tsy voarabako ato, halleloia. Mandandany fotoana kely tsika androany, manomboka androany ny mpampiaraba tsy olan'izany. Angelina Diamant Chine, dia Tongasoa ihany koa, misaotra anareo amin'ny Filaritso misaotra voaray daholo ny Filaritso izay narefanareo Laurence Arakoto, halleloia. Anabaviko io izay tsy malala, zokiko vavy matoa, Laurence Arakoto io, halleloia. Tongasoa Vy bisou mamy faly zay mahita ny Vy Ambotry Gilda Koety, Laurence Arakoto mety ao français ihany koa. Tsiry Amboaramiel, artisanat de Madagascar, Lina France, Todraonsoa France, Andoandry France, Soameva France, Tongasoa Soameva, Tongasoa izy daholy. Niana Mahinosoa nara-pecteur Razana soa Sylvie efa nahazo tsotranatra voalohany. Mami Koety, Tongasoa, Ajaska Patitry efa voaraba, halleloia. Raha misy mbola tsy voarabako ato dia raha Alain asan'ny apôstôly Madagasikara, mila tsy mba atao amin'ilay page ireny hitako ny anaran'ny Alain fambeazana fitahina koa atao amin'ilay page ireny hitako Madagasikara, Tongasoa Jesosy Mpandresy mihaja koa atao amin'ilay page ireny hitako ato daholo nareo hitako nareo Madagasikara, io zany ve mora hitako koa. Dia izay daholo angamba, halleloia. Voky Filaritso be mihitsy Itody ary misaotra anareo mankasitraka. Andriamanitra manankirepasoavana maly fity anareo rehetrarehetra, voaray ny teny mamy rehetrarehetra, halleloia. Tena enika, tena hoe tena totitra, le totitra moa ohatra hoe ratsy le hoe totitra fa tena eniky ny fahasoavana, eniky ny teny mamy, dia misaotra anareo, halleloia. Dia misaotra anareo koa mandray any zoko koa, halleloia. Voalohany izy nitatsika eto ny anarany androany, halleloia.
dia maheno daholo ve nareo fa Marie-Jo rery ve no tsy maheno sa tsika rehetra? Efa milama ve feo any amin'ny Marie-Jo any? Andao melo azahatra rehetra andao tsika hivavaka hametraka ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra aloha tsika. Dia andao hampandrosoantsika aloha ny ranabavintsika iaina ny hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia avy eo hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra lovely dia hivavaka ho an'ny firenena kosa ary ranabavy ny aina maheno soa rehefa avy eo. Halleloia. Efa mandeha maheno tsara, efa mandeha mankasitraka. Andao aloha tsika hivavaka, andao metraka amin'ny fotoantsika eo am-piaratan'Andriamanitra, andao hampandrosoantsika ary zandry iaina hitondrantsika ao anaty vavaka iaina anao ny fitenenana. Tompo pastera dia tany tompontsika rehetrarehetra araka hivavaka sika nomboana ny fotoana. Jehovah Andriamanitra io, ndretindray izay eto anatrehanao, manantona anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotranao izay fa vita ny tontolo andronay, misaotranao izay fa tanteraka ny asa aman'andraikitra izay nosahinay tamin'ity androany ity. Tsy noho izay izany Jesosy, tsy noho ny herinay izany, tsy noho ny tanjakay izany, tsy noho ny fahaizanay izany, fa mbola noho ny fahasoavanao, mbola noho ny fiarovanao. Tena amin'izay rehetrarehetra nalehanay teny dia narovanao izay Jesosy, na ny lalana izay nalehanay, na tany am-piasana, mety tany am-pianarana, natao an-trano izay Jesosy dia narovanao izay tsirairay avy reto. Dia androany izay Jesosy dia mivoaka mpandresy indray izay satria tonga amin'ity alina ity, tonga amin'izao vavaka fiambenana izao dia faly ny fonay satria mbola afaka hiresaka aminao, faly ny fonay satria mbola afaka hihaino fampianaranao indray, hihaino teninao indray, hihaino fampaherezana avy aminao indray. Ndreto izay tsirairay avy Jesosy, samy manana ny manahirana anay izay, samy manana ny vetsovetsom-ponay izay, samy manana ny hafanana anatinay izay, mety misy ao ny malahelo, reradraraka, mety misy ao ny faly te hanome voninahitra anao, mety misy ao Jesosy ny marary, mety misy ao ny kivy Jesosy aminay reto, fa ianao irery ihany mahafantatra an'izany. Ary fantatra Jesosy fa ny teny izay ho toriana aminay eto dia ho sahaza ho anay Jesosy, ary tsisy alamainy izay tsirairay avy reto raha tonga eto androany. Dia mamondraha fo aminay tompo malalo, mamondraha fo amin'ny tsirairay avy, mamondraha fo amiko Jesosy fa olombelona izay, mpanojy izay, mety ny zavatra nampalahelo ny hafa, mety nampalahelo anao Jesosy malalo. Nataonay tamin'ity androany ity dia mangataka ny rahanao izay mba hanadio anay, rahanao any handrafitra anay tsirairay avy reto ka na inona na zavatra vitanay tamin'ny tontolo andro iny dia ho diovina amin'izany rahanao izany Jesosy malalo. Mba hidiran'ny teninao aty anatinay, mba azahoanay indray mihaino ny teninao Jesosy, ahafahanay indray Jesosy malala ho velombelona Jesosy. Dia mankasitraka satria mbola fahasoavana ny mbola ahafahanay tonga eto androany. Raha niatrika ny tontolo andro iny izay dia tsy ho fantatray Jesosy, raha tamin'ny maraina izay tsy fantatray hoe hatratra n'izao hariva izao ve Jesosy, tsy hatratra, fa rehetra izay Jesosy nahatratra n'izany alina izany dia mbola noho ny fahasoavanao izany Jesosy. Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao ty fandarany ity, apetraka feno am-pelatananao ny mpandray anjara rehetrarehetra, pastera izay amelabelatra, ny mpanomponao izay hitondra tenin'Andriamanitra sy ny mpitondra vavaka eto Jesosy dia aoka ny fanainao masina no ampiteny azy ireo, aoka ny ianao nombana azy ireo Jesosy, ary izay tsirairay avy izay hihaino sy ny mpanaraka sy ny mbola te hanaraka izay mangetaheta Jesosy dia ho jerenao manokana na ny fotoana, na ny connexion, na ny fitaovana Jesosy, ary ny devoly izay mpanelin-gelona izay mpitondra torimaso dia roako amin'ny anaran'i Jesosy, fa torako amin'ny rahan'i Jesosy tsy hanelin-gelona amin'izao fotoana izao, fa izay tsirairay avy iray Jesosy dia samy azo anjara aminao, samy ho tafaray aminao indray amin'ity alina ity. Dia mankasitraka Jesosy, voninahitra ho anao irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy iaintsika tao anatin'izay vavaka mamy matsiro izay nentiny tamintsika tetitety. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amarifity anao iaina dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Iza mbola tsy voaravako ato tsara mihitsy ilay foana ozy anay misaotra anay Côte d'Anela Belgique. Nisy olona mbola tsy voaravako teto ato amin'ilay Angèle Pagès France, Razanoro Solga Koweït, tonga soa daholo nareo. Anitra Clarisse moa efa narabaiko teo Halleluia. Eny ary hiditra amin'ny tenandro antsika rehefa eno hira aloha tsika. Zao izy menakavy
Faly be mihitsy androany ny anniversaire-ko androany dia faly be mihitsy nandray ny teny fiaritsoanareo. Tena raisiko tena fanomezana tena farak'izay tsara ireo teny mamy ao koa tena nisy nanome cadeau tsy ankoatra ny teny mamy fa na ny teny mamy na ny cadeau ny fanomezana dia isaorana anareo rehetrarehetra. Jesosy hamaly avy arivo eny tsy manam-patapelana ho anareo rehetrarehetra izay nitondra n'izany nanolotra n'izany dia maherezatra ny hatrany tahiny-dobo daholo. Ka izao nareo nanome cadeau anahy dia izaho koa hanome cadeau anareo tsara be androany. Misy cadeau omeko anareo ity cadeau omeko anareo rehetra mpijery dia cadeau omeko anareo rehetra ao amin'ny groupe izay maharisy ihany koa. Dia ihany koa atolotray mianakavy kely sy ny groupe izay maharesy fianakaviam-be an'ny Akiradio anareo rehetra mpanaraka ihany koa ity hira ity. Hira mety mbola tsy dia fahianareo mihitsy nefa mety efa fahianareo ihany koa. Halleloia. Ka andao ary finaritra isika dia samy mijery mety clip mbola tsy hitanareo mihitsy izy ity fa hitanareo izy androany dia manasa anareo ary hoe meno finaritra ao ny an'ity hira ity tsika iain'ny toriteny avy hatrany. Meno finaritra daholo ary. Wavinadirai isungachani laije sausanolenya tika nifansika kuwa nifaurina dewane unififaliame nikotunya nikafiderade Sungachai, Nefansika Guruvai, Nefaurina Devane, Udififalihame, Ida Kuyala, Ida Fiderade. Ida Lamine, Rebandef Chanyaniki, Ida Lamine, Rebef Yavaranyani, Ida Lamine, Rebef Yavaranyani, Faurina era master Sofia Dante, Sewantena Naniki, Nubitani Senala, Azunao le melodies, Jesus is like Manekena, Sewantena Naniki, Nitula Sajunina Isha, Pena Sajunao, Tibaluta Nishani Nare. Pena Sajunao, Tibaluta Nishani Nare. Wavinadirai, Socialawiatikai, Le Fasana Leive, Amimuna Iche, Fifarina Sese, Feitena Puname, Itankuyana, Amipifaria Me, Rebandef Chanyani,
Master Sofia Mantena Maliki Luitani Nawe Osa Vunina Iche Wanale Mani Talebe Mantena Maliki Luitani Nawe Fiadane Falina Bewa no Semajesi Fiadane Falina Bewa no Semajesi Shemazela Maliki Luitani Awe Osana Vulina Iche Manate Mani Talebe Hallelujah. Sotran'Andriamanitra sina mivavitany clip iny iny moa zany dia challenge ohatrany nataontsika tamin'ilay ranak'iray le hoe mbola miandry anao izay nataon'ny groupe zay maharesy daholo reny hitanao reny ankoatran-dranabavy tiana chéri coco tsy mbola ato anaty groupe zay maharesy fa miaraka amintsika eto foana kosa. Alléluia. Dia misaotra ny fititsika nanao an'iny réalisation kely iny montage iny fity moa ny andraikitra an'ireny isaorantsika azy fa dia somary namono fotoana mihitsy izy nanao an'iny. Alléluia. Andao averintsika kely ary averina kely mihoatra kely fotoanantsika andao fa tsy maninona ndao averintsika le izy misaotra ny fititsika rehetrarehetra nantanteraka an'iny fa dia tena tsara be mihitsy ny nanaovany azy dia misaotra nareo rehetra ihany koa na dia efa niraky tsara fa dia mino fa dia ho faly ny tompony niry iny takan'le tamin'ny hitanareo le challenge nataontsika le mbola miandry anao iny tena faly mihitsy ny tompony niry iny nanaovantsika an'iny satria sady mba mampalaza an'le hira no mahafinaritra be koa mety hoe olona maneran-tantsika dia mitoro firaisapo be le izy. Alléluia. Ka zao ihany toro-tentsika rehefa avy eo fa dia zao alefaso ary le j'adore be dia be ary. Alléluia. Alefaso ary le j'adore be dia be fa ho averintsika le hira dia samia mihaino finaritra samia mijery tsara ny sariny daholo amin'izay. Alléluia. Lasarintsika dao ary. Wavinyandirai Sukachani lanije Sausianolanya tijan Nifatika kurewa Nifaurina dewanye Unififaliame Nimutunya Nirafideranabe Wavinyandirai Sukachani lanije Sausianolanya tijan Nifatika kurewa Nifaurina dewanye Unififaliame Nimutunya Nirafideranabe
favorito era un master la soffiata e mattina manichi non mi già mi sembra azulao le paradis dice se la fare che e mattina manichi di una stagione Pena saciunao, di valuta le sciane larghe. Pena saciunao, di valuta le sciane larghe. Wavinga girai, sociala viaggia, le farà sana le amici la cena, ti farei da se sei te na pula me, ti cancuiano, non mi faria me. Le donne facciano le becchiavano non estivano le favorite era un maschio la soffiata Matera Nike, Luigi away, Osa, Unimaice, Manale Marica Lebe, Matera Nike, Luigi Manata Lebe, Fiadane, Di Farina Beva Nostra Majestia. Farina beva notte la gente c'è una fede manichi lui già di dove ossa puri manice mandate mani salire c'è una fede manichi lui già Farina beva notte malesse Fiatane Ti farina beva notte malesse Halleluja, soatran'Andriamanitra tamin'iny tsy averisika intsony kosa fa ampy izay dia hiditra amin'ny toroteny ary tsika. Halleluja. Mino fa mipotrapotra teo daholo ihany mety misy ny mipotra kely, misy ny mipotra be fa dia andao isaorantsika foana aloha fity hoe ino aloha ny vitany dia akasitrahantsika aloha izay vitany nataony arak'izay ambana Péters teny na potrapotrany teo daholo ihany tsika rehetrarehetra angamba. Izany hoe indray mandeha mipotra, indray mandeha any mipotra dia tsy mipotra intsony angamba raha tsy tamin'ilay tsika betsabetsaka iny fa nisy miverimberina mipotra, mety nisy koatra na hoe indray mandeha mipotra ihany fa dia akasitrahantsika izay vitany fa izay ny zava-nisy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Efa ao anaty YouTube niriny afaka mipartager nareo afaka rehefa avy koa afaka hipartager ao anaty page tsika le izy amin'ny Facebook mihitsy ny partagena
dia amin'izay samy misy ao amin'ny Facebook dia misy any amin'ny YouTube. Efa anaty YouTube indrindra afaka mipartage nareo partage amin'ny namana hoe io zay fa ny hira halleloia miandro ny sosokevitra ny hira manaraka ao ataontsika indray halleloia amin'ny sabata indray sika mety hoe inona indray ny hira ataontsika manaraka atao fite amin'ny vacances manaraka indray vacances de Noël indray ny anaovana izay dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mipotrapotra kely teo ihany tiana sirikoko teo zao mipotra teo halleloia surprise mafahy eny teo tenin'Andriamanitra tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika raha-rababitsika lovely toetsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra ny filazana moa zany dia inona moa zany fa dia efa ty zavatra androany ty nipotra aloha vita somatsara ny fikarakarana ny fivoahan'ny page anankiroa dia enganeny faniriana mba hiverina daholo le olona misy amany sy ny olona tamin'ile bloqué ny page sika andramoka izao page ty nanomboka tamin'ny décembre 2022 dia vao 1 mois 2 mois 3 mois indray zao izy no niverina dia irarina mba hiverina daholo le olona mpijery antsika taloha reny zay moa nitanjona zay nitanjona mba naovantsika an'izao zavatra dia samy mitondra mavaka an'ireny fa ondrin'Andriamanitra daholo reny dia mino fa tsisy tian'Andriamanitra ho very any reny fa Andriamanitra ny amerina azy tsirairay avy. Tainy tompo ary lovely tonga dia tonga ianao miditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia aorian'ny tenin'Andriamanitra entinao dia velometondray ny tenako mamelabelatra. Tainy tompo lovely anao avy hatrany ary ny fitenenana. Ho amin'ny ankohonanao dia tahin' Jesosy ihany koa isika tsirairay avy izay tonga manatrika eto dia manararaotra moa za pastera miarahabanao amin'izao fitsingerenan'ny taona naterahanao an'io izao dia ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny hahita hiry ianao hatrany amin'izay rehetra ataonao tena hoe ampijoro ampitombo oritra mandrakariva dia bisomamy be avy aty aminay mianaka alleloia dia faly indray moa za ry havana hitondra tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity an'io ty dia ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika an'io dia ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 9. Lioka toko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 9. Dia soramandry amin'izany teny izany dia hoe ny nahasitraran'i Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nanangana ny zanaka vavin'ny Jairo tamin'ny maty. Dia vakitsika ary ny teny manomboka eo amin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 7 izay nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho ny tafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo mpanapaka ny sinagoga dia niankohoka teo amin'ny tombon' Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony fa nanana zanaka vavy tokana tokony 12 taona izy ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivon'ny Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra ho viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ary rehefa samy nandahy izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, tompoko ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy tahako anazy izy dia nangovitra izy ka nakeo aminy sady niankohoka teo anatrehany. Dia nambarany teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao nahasitrana anao mandehana soamatsara. Alleloia, amen. Dia izao ry havana, Jesosy dia tena mahavita zavatra mahatalanjona eo amin'io fiainantsika io tsisy fahagagana izay tsy vitan'i Jesosy na teto an-tany tambola fandalohany na amin'izao ankehitriny izao ry havana malala. Dia toerana rehetra izay misy an'i Jesosy no misy olona be da be foana vorolanina amin'ny vahoaka ry havana. Dia ohatrany tamin'ity teto ity dia misy sokajin'olona maro samihafa nefa ao misy ny milo, misy ny tsy milo, misy ihany koa ny mety olona hoe te hijerijery fotsiny ny zavatra ho ataon'i Jesosy na hoe tena ho vitany tokoa ve na te hijapatsapa fanahin'i Jesosy fotsiny.
mifangaro ao daholo izany ry havana malala. Fa teto dia nisy any Jairo izay tsy iza moa fa mpanapaka ny sinagoga sy ity vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona ity. Samy teo sitrana izy roa. Ilay vehivavy moa izany teo sitrana dia Jairo koa te sitrana ny zanany izay marary ho faty. Samy nanana zavatra natery azy izy roa. Dia tao anatin'izany efa mety hoe be da be ny zavatra nilalovan'izy roa, sedra tahaka n'ity vehivavy ity zao mety hoe efa voatositosiky ny olona maro izy tao anatin'izany olona mifaneta izany. Fa ny azy ny tanjony ry havana dia ny hoe ahazahoany an'i Jesosy, hikasiany an'i Jesosy mba hasitrana azy, mba hasitrana ny aretiny ry havana malala. Dia finoana tao anatiny no moa no nahasitrana azy, satria Jesosy rehefa vonikasika Jesosy dia miteny hoe ny finoanao no nahasitranao anao dia sitrana niaraka tamin'izay raha vehivavy. Aleloia. Dia i Jairo koa ry havana toraka izany mety efa dodiny izy ny ahatongavan'i Jesosy tao an-trano, fa nisy an'ilay vehivavy ity le mbola le nikasika ny lamban'i Jesosy ity moa dia mbola mety taray kely teo Jesosy nefa ny tao anatin'ny Jairo mety efa nitaitainy izy, mety efa nalahelo mafy izy, mety efa nangongotra hoe ahoana ihany ny zanako efa marary mafy Jesosy, mbola tsy tonga any an-tranoko. Dia mbola fanampin'izany koa nefa ry havana eo amin'ny 7:7 raha vakitsika dia miteny toy izao, ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe maty ny zanaka vavy. Aza manahirana ny mpampianatra, aza manahirana ny mpampianatra hozy izy. Jesosy ry havana tsy manahirana antsika izany raha tena hoe ampinoana ny anatoana antsika anazy. Izy ary ny tena misahirana amintsika ry havana, ko ahoana moa Jesosy no tsika no tsy afaka antsika mila manatona an Jesosy, mila miaino ny feon'Andriamanitra izay miresaka amintsika. Fa rehefa eo amintsika Andriamanitra tsy zavatra tsy hainy atao ry havana eo amin'io fiainantsika io na izay zavatra hoe heverentsika tsy hahitambaolana io tsony ara dia vitan'i Jesosy izany ry havana. Ny rivotra mifofofo raha tsaroantsika le tantara hoe ny rivotra mifofofo mibaikoany Jesosy dia nitsahatra ry havana malala. Dia teto moa maty ilay zaza ry havana, fa hoy fotsiny Jesosy hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany dia velona izy. Aleloia. Velona izy ry havana. Aza vela isy hanozongozona ry havana ny finoanao an'i Jesosy ao anatinao ao. Fa ny olona rehefa tena hoe votom-pinoana an'i Jesosy dia miaino azy, mankatoa an'i Jesosy, manara-dia an'i Jesosy, tsy mivilivily mandeha makaiza, tsy manatona nizaniza mpimasina sisa, fa Jesosy rery ihany ry havana malala no itokiana. Isika izao tsy nahita maso an'izany Jesosy izany fa mino an'i Jesosy tsika dia mivavaka, manona ny anarany, mangatabavaka aminy dia mahazo vala mibavaka. Eto izao eto amin'ireto ankizy mpiara-mivavaka, raha vavy eto amin'ny fandarana izao be da be eto no nafahan'i Jesosy tamin'ny aretiny, tamin'ny fahotana, tamin'ny geja rehetrarehetra, gejan'ny Satana afaka. Satria nanino? Nanatona an'i Jesosy, nametraka teo am-pelatanan'i Jesosy ny olana, ny akohoka teo tongotr'i Jesosy dia lasa midery manao ny asany, manome voninahitra azy tahaka an'izao hitanareo eto amin'ny fandaharana izao ry havana malala. Dia izao nefa rehefa niteny Jesosy ry havana, tsika moa tsy mety mihaino feon'Andriamanitra tsika indraindray, tsy mety mihaino matoky hoe izao ny zava-bitan'i Jesosy, fa teto izao inona nataon'ny olona raha vao niteny Jesosy hoe aza mitomany hozy izy Jesosy, fa tsy maty izy fa matory. Dia inona hozy izy nareo eo amin'ilay 7:50 ny ome azo fatratra ny olona, ny ome ohatrany hoe maneso nge izany ry havana, maneso hoe olona efa maty koa ve dia mbola ho velona. Izany ny fandraisany an'izany miome izany ry havana. Dia mino izany fa ianao koa tsy ho isan'ilay olona iome, fa nisy lanja ny zava-bitan'i Jesosy sy ny zavatra mbola ho vitan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao raha manatona azy ianao. Dia mba tsy ho isan'ny olona misalasala ianao fa mba ho isan'ny olona votom-pinoana azy, ahafahany Jesosy manasitrana ny aretinao na ahafahany Jesosy mamany ny olanao io ry havana. Fantary fa
fantaro fa izay everintsika izay zavatra hoe tsy ahitantsika vahaolana eo ntsony eo indrindra ny tokony hanamafisantsika ny finoantsika an' Jesosy ry havana fa eo Jesosy miasa raha manatona anazy ianao. Dia anio ry havana miteny aminao ihany koa Jesosy anio alina miteny aminao izay mihaino eto hoe aza matahotra ianao fa minoa fotsiny ihany. Izany ny feon'Andriamanitra miteny aminao amin'ity anio ity ry havana malala. Ao anatin'ny Baiboly ao miverina be da be izany teny hoe aza matahotra izany. Verina be da be ho anao, verina be da be ho ahy, verina be da be ho antsika tsirairay avy izay miaino eto. Avy aiza moa ny tahotra ry havana? Avy amin'ny Satana. Dia io tahotra izay efa afon'ny Satana io ao amin'ny fiainanao, ao anatin'io fonao, io indrindra ry havana no te-hamonan'io finoana ao an' Jesosy io ry havana fa tokony hoe mihevin-teny tsika tsirairay avy ry havana. Dia tian'izao ry havana malala tadiavo Jesosy fa tsy hamelany ao rery izy. Fikiry Jesosy ry havana malala fa tena hoe vonona izy raha tena manatona azy ianao. Vonona izy ry havana malala fa aza laniana any amin'ny mpanompo sampy, aza laniana amin'ny zavatra tsy tokony tsy ahitanao vahaolana fa Jesosy ny antonona ry havana malala. Dia androany raha omenanao safidy, ohatra misy safidy roa izao reto dia aiza ny safidinao? Fifandraisana ianao miampy Jesosy egalina fandresena, fanasitranana, finoana, fanantenana sa ve ianao miaraka amin'ny ampanao fanafody sy ny fahotana alavitra an' Jesosy egalina fahafatesana, faharavana, faharesena, aretina, tebotebo-tahotra. Aiza ny safidinao amin'ireo roa ireo ry havana? Tokony tsy salasala koa ianao amin'izany safidy izany fa manomboka izao atony Jesosy ry havana, iankohofo Jesosy ry havana, manaova tahaka an'izy roa ireo Jairo sy ilay vehivavy narary, niankohoka teo an-tongotra Jesosy. Tsy hamela rery ianao a Jesosy ry havana, manatony ianao an' Jesosy ry havana. Ilay vehivavy narary 12 taona, inona nataony? Tanana mitsotra fotsiny nge ry havana, tanana mitsotra tsy misy hoe firy segondra mikasika ny tanan'i Jesosy, sitrana satria nataony tampinoana izany. Dia sitrana izy, finoana izany ry havana, finoana lehibe izany ry havana. Finoana ihany koa tao anatin'ny Jairo ry havana raha ka nahavelany zana izay tena hoe efa saika maty. Dia afaka ny anagananao Jesosy ry havana, mbola afaka ny anasitrana anao izy, mbola afaka ny aniovany tantaram-piainanao Jesosy ry havana, afaka ny ampahita voninahitra anao izy. Fa izao mirosoa ianao manatonanao an' Jesosy dia ampitomboy finoanao an' Jesosy ao anatinao ao, fa miandry ianao Jesosy ry havana. Mety mangatsiatsika ny ara-pananao, mety hoe maty mihitsy aza, fa Jesosy ilay mpanangana ny maty, anangana izany indray izany ara-pananao izany indray. Dia ifandray amin'ny Jesosy ianao ry havana. Dia manomboka izao alaliany ny finoanao an' Jesosy ary iaino ampiaro isan'andro ny fiainanao andavanandro, izany hoe mino an' Jesosy izany amin'izay zavatra rehetra ataonao ry havana malala. Fa Jesosy ho avy izy, ho avy tsy ho ela Jesosy ry havana. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Hebreo any Hebreo 10:7-7 ka hatramin'ny 9:30 any hoe fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy tarejetry, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanako. Ho velon'ny finoana hoy izy Jesosy. Velomy ny finoana ao anatinao ry havana, velomy fa miandry anao Jesosy ry havana malala. Te hanafaka anao Jesosy, te hanangana anao Jesosy, sao hanenintsika raha tonga tampoka Jesosy ry havana. Dia mino izany ry havana fa nahery ianao tao anatin'izany teny izany, dia mino izany fa tena hoe nampisaitsaina antsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany ny amin'ny finoantsika azy izany. Koa dia raiso lalina ao anatin'ny fonao izany teny izany. Ampahita voninahitra anao ny Andriamanitra, hanafaka an'izay mararirary rehetra any anatinao, hanafaka ny olanao rehetrarehetra any anatinao any Jesosy raha tena mino ianao amin'izao ora sy taona izao. Aleloia. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra andralam-bavitsika Lovely tao anatin'izay
vavaka ato anatin'izay toriteny izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana maly fitianao dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana hatrany ary anabavy Lovely dia Jesosy amaly fity. Alleloia. Manao hoe tena mampina fa raha tsy mitovy le qualité an'ilay sary ato amin'ilay andramoka izao page tsara be ny mipoitra be mazava be ny couleur, ato amin'ilay ray ato somary ohatry ny eo ihany dia anjaranareo ny safidy. Alleloia. Aiza misafidy eny ary misaotra Lovely dia misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana izay ataonareo dia mampahery foana andreo raha lasana bavintsika manao asan'Andriamanitra ireo. Alleloia. Dia misaotra anareo zany satria nareo dia mampahery azy ireo androso foana hatrany hatrany anao asan'Andriamanitra. Alleloia. Tahiny tompo. Lioka somary filofilo kely ato amin'ny iray. Za izy ilay filofilo. Aloha totsy hoe mijanona ato fatiny ankamaroantsika. Ary amin'izay ny tena marina rehefa atao ny compte dia mitovy amin'isy antsika isan'andro mbola tsy nisy olona hoe vaovao aloha, mbola tsy nisy fetraika aloha zany le page anankiroa, mbola antsika samyntsika daholo ihany ny ato le mijery efatra amin'izay fanirarintsika dia hitombo hatrany nisan'ny olombonjena. Halleloia. Luka 9:1-10 hatramin'ny 5:1-10. Karazana olona roa samihafa indray voaresaka ato anatin'ity atoko ity ary misy antony izay zavatra izay. Nisy zany ny Soramany dia nasana Jesosy an'ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nananganany ny zanakavaviny Jairo tamin'ny maty. Ny tena marina tsy tokony hisy fananganana amin'ny maty eto fa tokony fanasitranana olona anankiroa satria olona marary anankiroa no ny antony ny fangatahana voalohany teto. Fa saingy nohony ho antsika izay mijery ny tarehitrehitra be Jesosy dia maty ilay vehivavy anankiray. Fa amin'i Jesosy ilay tsy mitarehitrehitra izy fa misy fomba fiasany mihitsiny, misy tia ny andaminana ny asa mihitsiny teto hoe ity iray ity aloha tia ny eto ilay ary mbola miandry any an-trano afaka mbola manao izay ataony aloha ny fanampahafatesana sy ny sisa fa zao fotsiny za efa ho avy. Alleloia. Satria izao vakikitsika ny ten'Andriamanitra ary no tavela Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Jesosy dia andrasan'ny olona rehetrarehetra. Rehefa ho avy Jesosy tsisy izay tsy miandry. Tadinareo ny amin'ny Luka 5:1 koa misy an'ilay Jesosy ilay ny olona miandry azy eny Genesareta teo amin'ny moron-dranomasina. Mbola eny ambony sambo izy, sambo kely dia efa ny olona efa miandry azy. Jesosy dia tena endrasana mihoatra noho ny fiandrasana ireny filoham-pirenena ireny, mihoatra lavitra ary miandry azy daholo ny olona. Tsisy izay tsy miandry azy. Fa ao anatin'ireo olona be dia be miandry ireo dia misy sady niandry azy no atongavany ny ela dia misy hetsika atao. 9:1. Tao anatin'ireo olona niandry rehetrarehetra io zany misy miandry dia mijerijery efa eo Jesosy fa tsisy ninana atao. Fa misy kosa tsy niandryandry ary misy tonga ny lehilahy atao hoe Jairo mpanapaka ny sinagoga. Ambony zany olona zany mpanapaka ny sinagoga, olona efa ambony be ara-panahy ny olona zany. Fa napetra ny maha ambony ara-panahy azy, napetra ny tanteraka ny maha mpanapaka ny sinagoga azy. Fa ny zavatra natao dia nikohaka teo an-tongotra Jesosy izy dia niangavy amin'ny fatratra mba hiditra any an-tranony. Ao anatin'ireo olona miandry fantatr'ireo zany
misy tonga dia manapa-kevitra mandray fanapa-kevitra tonga dia mihetsika. Aleloia. Impiry zay ianao ny andry an' Jesosy. Fa misy fotoana ke ianao tsy tonga Jesosy tonga ny fanatrehana fa miandry ianao tsy sitriny nataonao dia lasa ihany izy avy eo. Tena misy fomba finoan'ny olona zay, misy an'ilay rambon-danitra iny, misy an'ilay taikitana mandeha iny, dia raha mahita an'iny mandeha olona zany dia tonga dia anatin'iny misy zavatra teneninao, tonga dia misy faniriana teneninao manambady ahy, ohatra tsy manambady mihitsy ianao, na izy ilay mandalo iny mahazo tômôbilina, na izy ilay mandalo iny sikana amin'ny aretina, dia izay voateny ao anatin'iny no tanteraka ilay faniriana, tanteraka ilay veu. Mandalo ny taikitana. Aiza no hita taikitana andalo eo foana? Mihoatra lavitra noho izany, izany tsy mitombona izany. Fa ny tena mitombona rehefa mandalo Jesosy. Izany ny antony andrasan'ny olona Jesosy. Miandry fatratra mihitsy amin'ny firy izy ny andalo tsy maimaika. Zany rehefa tsy mandalo hatramin'ny 12 izy dia lasa misy olona miandry eo mandra-parain'ny andro. Rehefa andalo izy dia miandry. Satria misy zavatra ilaina. Misy indray nefa n'olona tena mila an'Andriamanitra, mila an' Jesosy, mila valibavaka fa tsy vonona hiandry na 10 minitra azy. Tsy vonona hiandry na zao antsika tena za misaotra anareo misaotra anareo rehetrarehetra any Madagasikara, ankoatra ny eto France, ankoatra ny eto Eropa zany. Efa lasa adiny roa zao ny décalage horaire antsika nomboka tamin'ny Maly zay taitra be. Efa natorela be fombola. Mbola vao amin'ny fito sasany foana ve zany efa natorela ela be. Efa niempotra ny lera. Efa adiny roa zao ny décalage sika ny aminareo any Madagasikara zao raha ny tokony izy efa amin'ny 20 sasany alina sady zany. 20 sasany alina zao ny any eo. Dia misaotra anareo any Madagasikara, nareo any Chine indrindrindrindra, nareo any États-Unis sy Canada ireny koa isorana koa, na dia mbola atoandro ary aminareo, mbola mety fin d'après-midi zao. Raha amin'ny folo aty amin'ny firy zao? Aty amintsika zao amin'ny 10 sasany, amin'ny 9 sasany any zany ny aminareo sa amin'ny 9 sasany? Amin'ny 9 sasany arivo. Mbola après-midi any zao. Fa ny zavatra tiako tenenina dia zao, maharitra nareo. Amin'ny 10 sasany any amin'ny Sylvie haritra mitovy ny lera sika. Any Koweto nefa 20 sasany alina. Fa Sylvie moa zany zao aiza? Sao dia nivoatera ny Sylvie zany. 17h30 any USA sy Canada. Nareo vonona hiandry. Ary izay ny tahiny tompo anareo. Nareo miandry fatratra an' Jesosy. Miandry valibavaka. Miandry sy nefa amin'ny 10 maraina. Rehefa mandalo Jesosy ataovy nataon'ity lehilahy ity. Aza diny fa miandry valibavaka ianao. Aza diny ry havana fa miandry valibavaka ianao. Aza dininao zany. Terenareo tsara fa Zakaiosy koa niandry fa nanao hetsika Zakaiosy. Inona ny hetsika Zakaiosy? Nisaotisaoty izy no nitady lalana hidirana, tsy nety, tsy noty izy. Fa nanao hetsika foana izy, niakatra eny ambony hazo izy ny farany. Niandry ka hiandry fotsiny aninony eo ary. Nionana aminazy ke zava-dehibe fa tsy ny fiandrasana azy ry havany. So anao variana hoe miandry fotsiny zava-dehibe fa ny miandry sy ny miona aminy, ny mandray zavatra avy aminy, ny mandray fanasitranana avy aminy, ny mandray kasika avy aminy, mandray fanasitranana, mandray valibavaka. Dia nikohaka mihitsy izy satria zao fantatry ity lehilahy ity fa betsaka no mitady an' Jesosy eo. Ny azy zany tsy maintsy ataony amin'ny fomba miavaka kokoa ry havana. Tsy maintsy ataony amin'ny fomba miavaka kokoa zany ny anazy ny fitadiavany an' Jesosy. Halleloia. Za miteny anao androany, ataovy miavaka ny fitadiavanao an' Jesosy. Aza venanao mitovy amin'ny nen'ny olona.
fa sahia manao zavatra miavaka ry havana malala. Miaratsy nikely amintsika aloha. Alleluia. Miaratsy nikely a. Alleluia. Misy zavatra somary tsy nety kely teo fa ilana tsy indrindra. Averiko ny teniko teo satria be dia be ny olona eo samy mitady an'i Jesosy daholo, ary ny olona eo samy teo henon'i Jesosy daholo. Sahia ianao manao zavatra miavaka. Ny azy izy ny olona Jesosy avinge ona Jesosy miazo tonga dia nikohaka tamin'ny tany, nakohaka teo tongotra Jesosy mihitsy ny angavy. Jesosy ndao any an-trano, tena miangavy anao azy, ndaontsika ho any an-trano fa tena mararina izany. Mararina izany amin'ny vavitokana. 12 taona ary efa ho faty razazavavy. Zay ny anton'ilay nikohaka teo tongotra Jesosy. Tsy niandriandry ela intsony. Zay ny anton'ilay nikohaka. Nen'ireo olona niandry teo mety mbola zavatra tsy dia maika, mety mbola zavatra maivamaivana, fa nen'ity lalahy ity fantany zavatra miandry azy, fantany zavatra itadiavany an'i Jesosy. Alohan'ny tonga dia ny faratapony amin'ny fitadiavana no nataony, mikohaka teo an-tongony. Mahatovy ry havana, mikofa eo an-tongony, atsoy amin'ny fomba miavaka izy. Tsy efa ela ve zay ny endrasanao azy an-dalo teo? Tsy efa ela ve zay ny endrasanao an'i Jesosy an-dalo teo? Lasa izy nikohaka. Fa zao Jesosy tsy hoe nandafana anaiky. Jesosy andeha eny Aozindoary sika ho any. Ny olana rehefa be loatra ny olona teo. Rehefa be loatra ny olona teo dia zao, raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka, zany hoe voatery ny vahoaka lany, tsy afaka nandeha. Tsy afaka nandeha Jesosy fa be dia be loatra ny olona. Ka tsy orery ny mitady an'i Jesosy. Samy te handray valom-bavaka, samy te hiona amin'i Jesosy. Mbola mandeha tsara ve ny anareo any fa ty amiko ohatrany tapaka le anankiray. Izay koa ny avantagen'le page anankiroa ity a. Le ataon'le page andramika izao akila-dreo zao ohatra mitady ho tapaka. Raha sanatria tapaka io dia mivadika ataon'le andramika izao page tsika. Zay $7 ihany nefa na dia izany ary. Tao anatin'izay nefany. Raha tokony andeha hazakazaka zany Jesosy sy Jairo andeha aingana amin'ny trano satria marary efa ho faty ilay zaza, mbola tsy hampanetsika Jesosy satria tery ny lalana. Nitady azy ny olona rehetra. Ary tao anatin'ny olona niandry azy, tao anaty olona tokony nisy olona anankiray niandry koa. Arak'ilay hira hoe lanitra mangamanga iny dia hoy ilay hira hoe ka izany tsy mba ho any ry any. Dia ataony izy raha matoa ny teny hoe zarery ve tsy zarery ve tsy azo valim-bavaka eto? Io vehivavy indray dia narary 12 taona misy tofiana. Le vehivavy kely iray teo amin'ny 12 taona no narary. Efa mba niaina 12 taona zany. Fa ity vehivavy ity indray narary nandritra ny 12 taona. Zany hoe nanomboka tamin'ny fotoana niterahan'i Jairo io vehivavy zanany vavitokana io, nanomboka narary ity vehivavy ity. Ity vehivavy ity narary nandritra ny 12 taona, fa le vehivavy 12 taona kosa marary efa ho faty, ho tapitra ny andro. Raha eo anatrehan'i Jesosy zany samy zavatra tena tokony vonjena aingana daholo. Ity efa 12 taona narary dia ho jerena fotsiny hoe ny ato indray
mba 12 taona ny ainany dia ho tapitra ve? Za mitenanao fa tsika rehetrarehetra ireo samy hitan'i Jesosy daholo ny zavatra mila haitsika. Fa Jesosy tsy sahirana nefa mieritreritra zany hoe iza tsy mivaky ny loha hoe tena miady saina mihitsy iza aminareo no valiako vavaky, iza aminareo fa tena samy mangataka daholo nareo. Fantany atony Andriamanitra mahagaga. Ary izy vavy anankiray raha 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitra anazy akory. Ao anatin'ireo olona miandro ireo zany misy olona efa tena hoe tena nanao izay mety, nanao ny zavatra rehetra, nitady ny hevitra rehetra hanasitranana ny aretiny fa indrisy ny vola fotsiny ny lany. Mandany vola ny aretina, mandany vola ny fanafody, mandany vola ny miconsulte dokotera ny anatra, nandany vola makarena ny anatra. Misy azokako nareo, misy professeur tena lafo be mihitsy na miona aminy fotsiny ary lafo be atendao rehefa miona amin'ny avocat ianao Tsadiko izay mando 50 € anao miresadresaka kely fotsiny. Ianao raisiny fotsiny zany dia manazava ny olonanao fotsiny, mbola tsy aro anao izy, mbola tsy anao ninina. Dia efa 50 € sa 100 € c'est-à-dire. Dia nany koa mba lafo karama. Ay ny professeur azy lafo karama be, ka nianatra be izy, nandany vola be izy vao tavoaka tamin'io. Ary izy tena professeur mahay. Izay ny olombelona. Rary raha nandany ny fananana rehetra ity vehivavy ity. Mandany fananana daholo rehefa ankoatran'Andriamanitra. Jesosy reny ny mpitsabo tsy mandany fananana ry havana. Anisan'ny mahasaro-piaro antsika rehefa filazantsara io tedavina ho amidy dia mahasaro-piaro antsika satria any amin'ny dokotera ny olona efa mandoa vola, mbola tsy sitrana. Dia raha misy olona hoe mitady vahaolana ao amin'Andriamanitra dia mampandoavintsika vola koa vao ahita fanasitranana. Tsy mety izany. Fa izao tsy nisy nasitrana azy. Ary amanao hoe voan'i Jesosy raha vehivavy dia nanendry ny somotra avy amin'ny-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Izao any amin'ny teny hafa io dia nisisika niezaka nisisika raha vehivavy. Ato izy ohatrany hoe nakao ivoan'i Jesosy fotsiny. Fa ny tena marina tsy fantany intsony na hanatrika an'i Jesosy izy na ho ivoan'i Jesosy, fa ny zavatra fantany atao izay hanakekezana Jesosy tsy afaka anefa izy. Kely ny heriny raha izay. Izy vehivavy fanaka malemilemy kokoa roa izay be dia be ny olona. Mba te resaka amin'i Jesosy tahaka ny lehilahy izy ekeo atongany fa tsy afaka. Ity lehilahy mpanapaka sinagogy mety nomeny olona namana mihitsy hoe mandroso nga lehibe, mandroso pastera, mandroso alao ianao mena lalina ampianao kosa be. Dia tonga teo tongotr'i Jesosy. Fa misy olona ray amin'ireo ny andro ireo tsy izy amin'ny alalan'izany ary efa kely ny heriny. Any heriny dia izao nisisika fotsiny izy. Dia izao no teneniny izay ny finoany. Ary io tsy nisy voalaza tao amin'ny Baiboly, tsy nisy didy sy lalana teny izany hoe vao mahakasika ny akanjo Jesosy ianao dia sitrana. Tsy misy an'izany eo. Fa izay ny finoany. Ny finoany dia izao. Zaho ozy izy raha mandeha ka manendry fotsiny ny sisin-dambany, ny somotra avy avin-dambany dia sitrana. Tsy nisy ny teny azy zany, tsisy an'izany ny amin'ny bokin'ny Exodosy sy ny Deutéronomie. Tsisy an'izany ny amin'ny Levitikosy raha marary ianao dia kasio ny lamban'ny mpisoana na kasio ny lamban'i Jesosy dia sitrana. Tsisy an'izany eo. Izay ny finoana. Fa izao voakasiny mety zavatra kasika kely tsy ampy 1 minitra izany, tsy ampy 10 seconde izany, fa tena ny faraherin'ny rehetra nentiny teo ikasihany fotsiny ny tanan'i Jesosy, ny lamban'i Jesosy. Na ny tenanao androany, inona ny olana eo amin'ny lohanao? Manaova hetsika ianao androany. Ataovy ny fomba rehetra na dia ikasihanao
kely fotsiny ny lamban'ny Jesosy. Rehefa zao raha vita ny mpandalo aza mbola mandeha matory. Raha ianao le mandalo, anisan'ny mandalo olana be na marary mafy, sitrapanafody, na tsy sitrana torohevitr'olona, tsy sitrana tsisy solution mahavany problème anao, ndana manohy mivavaka. Ataovy manaova vavaka ianao androany, ndana mandoalika mivavaka. Tena hoe za Jesosy te hatory fa zao ity vehivavy ity koa te hatory sady teo eo ambony fandriana. Fa ny azy fantany fa tokony hovonjena ny fiainany. Misy olona manana problème, ny mpitondram-bavaka indray no terino izy. Paita-bavaka raha lafa manana problème, ao fetinam-bavaka ianao. Zay fa za andeha hatory fa de eto aho e. Ny mpitondram-bavaka tsy misy problème fa ianao misy problème. Ianao mihitsy ary ny tokony hivavaka betsaka noho ny mpitondram-bavaka, tena teneniko anareo zany. Ty vavy ty tsy niandry olona izy. Fa nataony izay nahakasika ary voakasika ny lamban'i Jesosy. Raha hivavaka ianao androany akasika ny lamban'i Jesosy anie ny vavaka ataonao. Akasika ny lamban'i Jesosy anie ny vavaka ataonao. Dia voakasika. Fa ny kasihany an'iny no ela. Dia ahoana izay ten'Andriamanitra? Dia nijanona ny areta. Fantatry Jesosy io vehivavy io. Tsisy fantatry Jesosy. Zao aloha tonga dia nataitra ny Jesosy vao nisy heriniala tany aminy voakasika io vehivavy. Io heriniala io lasa izy lasa amin'ilay vehivavy. Tsika vao mikasika an'i Jesosy dia misy hery miala vao amin'i Jesosy miditra aty amintsika. Dia mahery tsika. Zany mahatonga antsika mbola mijoro hatramin'izao. Satria mikasika anazy foana tsika. Dia misy hery mifindra. Halleloia. Zany mahatonga antsika mbola eto daholo tsika androany. Fantary Jesosy io vehivavy io. Fantary Jesosy daholo ny olona rehetrarehetra io. Fantany daholo ny anatin'ny fon'ireo olona rehetrarehetra io. Fa ny tena marina, hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary efa samy nandray indray toy Petera tamin'ny sy namany, tompoko, vahoaka betsaka ny fanety sy mifanizina anao. Ka ahoana ny ahafantarana iza no nanendry anao? Hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fantatra fa nisy hery mivoaka avy tamiko. Sady efa jeren'i Jesosy ihany ilay vehivavy. Ny tena marina tsy hoe tsy fantatry Jesosy io. Fa nanana tanjona Jesosy. Teny mba hijorono io vehivavy io vavolombelona. Teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra. Hoy ilay vehivavy andiny faha-20. Ary efa hitana vehivavy fa tsy takony izy. Dia nangofotra izy ka nakeo aminy sady nikoaka teo anatrehany. Dia nambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendriny azy sy ny nahasitrana niaraka tamin'izay. Za reto 12 taona narany. Fa voakasika an'io lehilahy io dia sitrana. Zay no tadiavin'i Jesosy. Mba hijorono io vehivavy vavolombelona. Fa misy olona tsy mahalala ny hetsika tokony atao. Misy olona any mba mifanena amin'i Jesosy any fa tsy mahalala ny tokony atao. Lasa ihany Jesosy tsy nikasika. Lasa ihany Jesosy tsy niankohaka. Olona firy eto amin'ity tontolo izao ty raha ny andalovan'i Jesosy tsy mahavita manao ninona. Soran'Andriamanitra raha nandalo indray mandeha tao amin'ny fiainanao ohatra toroteny dia nakasika anao. Dia samborinao mandraky anao ny androany io. Fa misy olona any lalovan'i Jesosy efa impolo eo amin'ny fiainany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalana tranga ny zavatra isan-karazany fa velany mandalo fotsiny. Androany ndana miankohaka eo atongony. Androany kasi hoe izy nefa kely ny heriko. Tsisy hery ivavahana intsony andala fa za mino. Fa raha mifono rehetra ny ivavahana io tadavanao an'Andriamanitra ka tsahinareo fonareo rehetra dia ho hitanareo ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitanao izy. Alleluia. Dia sitrana izy. Vita ny fijorono vavolombelona, hoy Jesosy ndama. Fa ny finoana na sitrana. Iny ilay finoana. Ilay izy tsy nisy nampianatra koa rehefa ohatra rehefa mihaino amin'i Jesosy fa izy ny nanapa-kevitra hoe foana raha natojo ireny na raha iny dia ireo fofon'ilay Baiboly. Fofoniko izy ny Baiboly dia sitrana. Taiza nisy an'izany zao? Tsy nisy zany fa izao ka andra-latojo manokana. Finoana ilay izy. Dia Jesosy tena hoe finoana ange no nahasitrana anao e. Ny finoana ity vehivavy ity nahasitrana azy. Ilay finoana misy za raha mikasika ny lambany dia sitrana. Tonga dia sitrana. Fa raha tena dia ho tsapatsapaiko any fotsiny aloha izay lalany tsy sitrana izy. Fa tena natotony tao mihitsy ny finoana rehetra raha kasihako dia sitrana. Halleluia. Dia sitrana izy. Toy antsika ny tantara voninahitra n'Andriamanitra fa sitrana io vehivavy io. Za koa mino fa raha misy olona eto hikasika an'i Jesosy, akasika an'i Jesosy ny fony. Akasika an'i Jesosy ny vavaka ataony, akasika an'i Jesosy ny hetsika ataony.
dia ho sitran'izany olona izany. Andiny mba sy vivapolo tsy izo ary raha mbola tonga ny anankiray avy tamin'ny ary raha mbola niteny Jesosy nadria zay fotoana andretsadresahany zay zany a dia tonga avy any mpanompon'ilay mpanapaka ny sinagoga, mpanapaka ny mpanompon'ny Jairo zany, dia nitenina hoe maty ny zanakao vavy e, aza manirana ny mpampianatra intsony. Mandritran'ilay fotoana teo zany ny marary ary narary ihany, ny sitra anaty sitrana ihany fa ary koa misy olona marary ary fo faty, volaza teny voalohany fa marary fo faty. Ny tena marina ity lehilahy zanakavavy ity lehilahy hoe Jairo ity nandeha nakany amin'i Jesosy. Izy tena andalana, izy tonga teo amin'i Jesosy. Le vehivavy tary maty, zanany vavy, niainga le hiraka. Zareo dia hiverina ho any amin'ilay marary efa tonga ilay hiraka amin'iteny hoe maty ny zaza, aza manirana ny mpampianatra intsony ianao. Raha mbola niteny izy dia tonga ny anankiray tany amin'ilay avy tamin'ilay mpiravaka teny taminazy hoe maty ny zanakao, aza manahirana ny mpampianatra. Izany hoe ohatry ny teteny izy hoe tsisy hevitra intsony aza entina intsony Jesosy fa ilay olona rehefa maty, aza manahirana ny mpampianatra. Io teny io fitaka be avy amin'ny devoly. Ny devoly dia miezaka mandefa anatin'ny saintsika aza manahirana ny mpampianatra. Io tokanao tsy mety afaka io aza io ny raha anahirananao ny mpampianatra. Io tokantrano efa tsy mety milamy io aza io ny anahirananao ny mpampianatra. Io zavatra rehetrarehetra fahotana, io zavatra rehetra ataonao io aretinao io aza io ny anasitrananao an'Andriamanitra, anasairananao an' Jesosy. Fa io fa tsisy hevitra intsony. Izay ny fitaka be an'ny Satana. Tian'ny Satana ny olona tsisy. Tian'ny Satana ny olona eritreritra hoe misahirana io Andriamanitra io miamy fiainantsika. Satria adiny fa ny amin'ny Isaia 1:40. Io tsy Isaia 46. Isaia 46 ngarana tena miteny izy hoy ny tena Andriamanitra. Na dia mandrapahatontsareo aza dia tsy miova, ary mandrapahafotsy ny voalohany dia za ihany no isahirana hitondra anareo. Halleloia. Andriamanitra raha any efa manompo teny isahirana mihitsy hitondra antsika. Tsika ndray ve no hiavo tsy feno? Tsy maninona. Ndao tsika hanahirana ny mpampianatra, ndao tsika hanahirana ny mpanjakantsika. Fa Jesosy raha nare izany dia namaly azy. Aza matahotra, meno fotsiny ihany teo velona izy. Hitan'i Jesosy izany fa tena tafita ilay hafatra. Nitondra hafatra ilay mpanampy anankiray hoe maty izy. Tonga dia kivy Jairo. Hoy Jesosy, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Mino fotsiny ihany fa raha mino ianao dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olana navelany niara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba amin'ny ray aman-dreniny zazavavy. Jesosy ataonao zavatra. Jesosy ry havana, ny hetsika rehetra ataon'i Jesosy dia basé amin'ny finoana. Ny hetsika rehetra nataon'i Jesosy fa tonga ny hetsika nataon'i Jesosy rehetra tonga dia tsisy ny raha tena ray ary. Satria Jesosy manam-pinoana. Dia ilay finoana no mahatonga ny zavatra tanteraka. Jesosy eto nangana maty. Ny fahavalon'ny fananganana dia ny olona tsy mino. Ny fahavalon'ny fanasitranana dia ny tsy finoan'ny olona ihany. Eto Jesosy dia izao tsy mpianatra rehetra ny mety niditra tao. Satria amin'ireo mpianatra eo mbola misy misalasala, mbola misy mitsingevaeva ny finoany. Fa reto misy tena tena matanja mpinoana, Petera sy Jakoba sy Jaona. Alleluia. Reo ihany ny netiny. Raha olona kamo mantsy indray dia tsy maintsy vohitan'ilay maty. Io ve Jesosy dia olo? Sira ve Jesosy na fa ho sitrany io? Sira ve ianao Jesosy fa hitsangana amin'ny maty io? Tsy te hihaino an'izany Jesosy. Tsy te hihaino fisalasalana. Ny fisalasalana tsy mahatonga
ny fisalasalana dia fahavalon'ny finoana. Tsy mitombo zany hoe manam-pinoana ianao nefa misalasala, tsy mitombony zany. Fa rehefa manam-pinoana ianao dia tsy mianahana, tsy mianahana ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga dia go. Nety Petera sy Jakoba sy John ary ny ray aman-drenin'ilay zazavavy. Ary ny olona Tomasy sy Sonazy fa Jesosy na hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Dia nome azo fatratra ny satria fantany fa maty razazavavy. Amin'i Jesosy io razazavavy efa teneny hoe maty io, tsy maty ny anarana eo amin'i Jesosy fa matory. Fahitanao ny olana iainanao io mba tonga anao kivy sy ketraka sy marary andoha amin'ny olana io, aminao efa maty. Fa Jesosy mijery ny fiainantsika io dia izao no tenen'i Jesosy, tsy potika izany io fiainanao io, tsy maty io fa matory. Ary mbola hifoha io. Aza mampahelanao sy mampanantenanao androany. Fa raha androany hoe tena hitady an'Andriamanitra, ny fiainanao efa hitanao hoe maty io, efa ozy ny olona aza manely io hoe dia mbola hivavahana ihany e. Fa za teteny aminao, raha androany ianao ny manapa-kevitra na dia fiainanao maty aza, tsy maty io amin'i Jesosy fa matory. Dia memeny ny olona, gamony olona mahafantatra an'izany. Tsisy fantatry ny olona izany. Ary reto olona mery tsy mahafantatra an'i Jesosy. Fa ianao mihaino androany io, efa firy taona izay nitorinanao an'i Jesosy teto. Manana finoana. Rehefa tonga tao izy dia nitsindrariany ilay olona me Jesosy andiny fahatevatra ny vola, Jesosy nandray ny tanany ka nianatra azy hoe ry zazavavy miharena. Dia nodody indray tsy nitabataba, tsy dia livransa matanjaka, fa teny tsotra fotsiny. Jesosy mahay mibaiko ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teny. Dia teneny fotsiny. Nandray ny tanany Jesosy dia niteny hoe ry zazavavy miharena. Any amin'ny anina mahafinaritra io efa isoana nitory io toriteny io any amin'ny Luka, any amin'ny Marika 5:1, andiny parika 20. Marika 5:41 mahafinaritra be io teny io. Io tantara io ihany dia io ny tenin'Andriamanitra. Dia nandray ny tanany zazavavy izy ka niteny taminy hoe talita kumi. Izany hoe raha adika ry zazavavy ho iaho aminao mitsangana. Ny dikany hoe talita kumi izany dia hoe mitsangana, razazavavy mitsangana. Androany koa za teteny aminao hoe talita kumi ny fiainanao. Talita kumi, ry zazavavy mitsangana. Ninona lafim-piainana tsy mety eo amin'ny fiainanao, sahianao miteny ohatran'izany. Teneno io olana io, teneno io fiainanao rava io, teneno hoe talita kumi, ndao hitsangana. Ry zazavavy ho iaho aminao mitsangana. Ary rehefa nitsangana izy, rehefa nitenenay miharena, tenenay hoe talita kumi, 5:5 any amin'ny Luka 9:9. Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy ary naseny nomeny hanina. Ka dia talanjona ny ray aman-dreniny fa Jesosy nandrana azy tsy lazalaza amin'olona ny zavatra efa natao. Dia avako. Avy loatra Jesosy sahirana mitsangana amin'ny fiainanao io, fa tokony hatsangana io fiainanao io. Akoan'izany manonona teny-pitahiana ho antsika rehetrarehetra hoe ninona maty any amin'ny fiainanao any. Tsy tara akory Andriamanitra tamin'io. Fa avelan'Andriamanitra mihitsy misy fotoana maty ny eo amin'ny fiainantsika mba hahafahantsika mahita fitsanganana amin'ny maty. Ny olona marary tsy mitsangana amin'ny maty. Ny olona tsy zarizary sy malezolezo tsy hoe mitsangana amin'ny maty. Fa ny olona mitsangana amin'ny maty dia olona efa maty. Hain'ny Andriamanitsika izany, za miteny anao. Hain'ny Andriamanitsika ny mampitsangana ny maty ry havana malala. Dia nitsangana rahavehivavy. Niarina niaraka tamin'izay izy. Mba hiarina ny fiainanao. Androany teteny aminao androany hoe aza ataonao ampy anao ny miandry an'i Jesosy. Fa miandrasa azy dia miaingavy aminy. Fa tena hositraniny ianao. Tena mahatsangany amin'ny maty ny fiainanao. Raha-mino anao. Dia talanjona ny olona, talanjona ny ray aman-dreniny. Ny zavatra izy ataon'i Jesosy dia mahatalanjona avokoa.
Ary za mino fa misy olona tian'Andriamanitra anaovany zava-mahatanjo, zavatra mahatalanjo, mety mba hanjaranao zany. Manana finoana, manaova hetsika, aza variana fotsiny hoe miandry an'i Jesosy, fa manaova hetsika. Dia tena hoe ity ahy Jesosy, inona no tianao atao? Halleloia. Andriamanitra ny hanangana ny fiainanao. Andriamanitra ny hanasitrana ny aretinao na firy taona atao fiainanao bloqué aman-taonan'io. Androany tena tononiko amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy amahany io, ho vahany io. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany. Matoky sy mino fa voarainao ny hafatra androany. Manaova hetsika. Ndana mekoko atony, ndana kasio, ary raha misy fotoana ianao mieritreritra tara, tsy tara Andriamanitra. Na io sitrana, na io mitsangana amin'ny maty. Io problemanao io na io sitrana, na io mitsangana amin'ny maty. Zay no tiako tenenanao androany, zay ampahelezako anao androany. Ny olana sy ny problème tsy possible tsy misy zany. Fa ny vahaolana kosa dia eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Koa dia mahay resitsika rehetrarehetra. Tsy haiko raha misy aminareo mazoto toy izara fahatsapana fa tapitra ny toro-tenitsika. Iny ary compte inona revako iny aminasika ny amin'ny page anankiray avy. Afaka miantso nareo raha misy aminareo izara fahatsapana. Inona nakasika anareo tamin'ity androany ity? Inona zavatra tsapanareo tamin'ity androany ity? Raha misy izara fahatsapana aminareo dia malalaka mihitsiny afaka miantso amin'ny messenger ianareo amin'ireny analina izay nomeko ireny. Ndratsika aloha ary hiaino fizarana fahatsapana. Taka mahazatra moa raha latojo foana no tonga voalohany ao. Ndao metsika azy ary ny fitenenana raha latojo inona ary ny fahatsapana izay voarainao tamin'ity androany ity. Raha latojo. Pastera sy ranam-bavolovoli tamin'ny toro-teny fa tena nakasika sady nahavely-panantenana na apikakatra ny finoana indray tena nakasika rany teny ranam-bavolovoli hoe safidio ary izay vidinao na Jesosy miampy Jesosy miampy an'ilay fanasirana dia aveo egalina fandresena na tsisy Jesosy indray fiainanao fa miampy devoly dia miampy aretina dia faharesena. Safidia izay safidianao izy dia indrindra nakasika kely hoe aleo marina fidy an'i Jesosy miampy fanasitranana dia sady faharesena. Izay no nakasika n'androany dia tain'i Jesosy daholo. Halleluia. Mankasitraka ny lalatotsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay. Raha mbola misy mazoto izara fahatsapana dia afaka miantso nareo amin'ny compte messenger koa rado Aki Radio. Ndao tsika piditra olona vaovao indray izara fahatsapana. Halleluia. Dia ndao ary miandry azy kely tafiditsika. Tafiditra ve ranambavy $100. Raha tafiditra ianao dia omenanao avy hatrany fitenenana inona ary fizarana fahatsapana azonao zaraina amin'ity androany ity. Ny fahatsapana voaika androany no hoe atria zany raha mifakofoka fa ilaina tokoa mila miavaka zany tsika mila mitahevitra hoe tonga hoe Jesosy voakasika ny zavatra izay tena hoe nafika androany dia satria miavaka mba hakofoka fondro satria mahakasika fondro Jesosy mahazo fandresena foana. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika. Halleluia. $100 tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Tsy haiko raha mbola misy izara fahatsapana fa raha tsy misy tsondry io fa mbola misy anankiray. Ranabavitsika Rodriguez no izara amintsika indray ny fahatsapana izay voarainy tamin'ity androany ity. Tompo ranabavy Rodriguez, anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy daholintsika rehetra dia mankasitraka indrindra ny fitenenana. Ny zavatra tena nakasika fiainana moa zany dia
ny amin'ny vehivavy mitsotany Jesosy iny a, ilay izy ilay sitrany zany dia nijoro vavolombelona dia hoe tena nakasitra Jesosy satria nanaiky nijoro vavolombelona teo alohan'ny maro izy dia izay mihitsy koa nefa ny zavatra tena andrasan'i Jesosy sy ilay hoe misy ny olona efa nitalofan'i Jesosy amin'ny zavatra maro amin'ny aretina sy ny zavatra maro fa tsy mahalala manao hetsika mihitsy dia tsika mbola tafavoloatra zao a dia hoe misy hery omeny Jesosy antsika dia izay ny tena nakasika be hoe sambatra be tena sambatra ilay olona tena hoe mahay mandray zany mahay manararaotra ny fandalovan'i Jesosy eo amin'ny tenany dia mino fa samy hay anararaotra zany daotsika sy tojo amin'izany fandalovan'i Jesosy eo fiainana dia mankasitraka voninahitra teo amin'Andriamanitra izany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka rindrina rahavavaingo mirintsika tao anatin'izay mba afaka matsitra dia Andriamanitra manakireo pasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Zao tsika nao hira anankiray ity ry ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra iara itentsika anatin'ity hoe izaho Jesosy mandalo eto ianao dia izaho Jesosy te hiteny aminao hoe tena milanao ny fiainako, tena milanao aleluia. Ataontsika izany izany dia afaka avy hatrany tsika ao aorian'izay hira izay. Mino finaritra atao iray isika mianakavy. Wow.
milalao tukanao ay pamundi ay tubo milalao. Maina Jesosy, misaotra anao Jesosy amin'ny fotoanandroany, misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao teto androany. Matoka Jesosy malala fa voakasika ny teninao indray izay tsirairay avy androany. Misy aminay etika Jesosy androany tena mila hoe izay ny vahaolana ny mikasika ny lambanao. Misy olona efa tsy afaka ny handeha ho aiza na aiza intsony tahaka ny hoe tapidalakale. Mbola manana lalana anankiray ianao ry havana dia nikasihanao. Alleloia. Nikasihanao ny lamban'i Jesosy. Azonao atao koa ny mikohaka eo an-tongony. Fa na inona mety eritreretinao efa maty teo amin'ny fiainanao. Jesosy anangana izany. Jesosy anangana maty amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy malala. Io teny izay voatory androany Jesosy mba amoa avy zato eny am-pony tsirairay avy. Azaveranao misy overina dia iray ary. Azaveranao misy voatsainy toy ny vorona-piasa. Fa ingany ambaniry avy zato eny aty anaty fonay izy ho fiainana mandrakizay. Misaotra betsaka indrindra Jesosy malala. Midera ny haja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky azy Jesosy eo. Matoky fahitany fiainana tsirairay avy tokoa ianao. Voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay be ny zavatra tsy voalazako teto. Fahalalako, fisainako fa ianao ny Jehovandriamanitra natanteraka izay ririn'ny fony ilay tolona tsirairay avy. Manabany ririana anao ny tsirairay avy. Dia tadio izay. Voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay aho. Halleluia. Amen. Hivavakintsika rehefa malala amin'izao fotoana izao ny firenena dia andao ampandrosoantsika anabavitsika ny aina maheno soa hivavaka ho an'ny firenena nefa raha mbola tsy tafiditra izy dia andao ampandrosoantsika anabavitsika hiaina hivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo aina anao ny fitenenana. Tompo pastera, tompontsika rehetrarehetra miaraka hivavakisika. Jesosy malalo, mankasitraka anao izay mpahatotosandray ny fiandaranay teto. Mankasitraka anao izay Jesosy malala satria nampianarinao indray izay androany ary nampitomboinao indray ny finoanay. Jesosy malala, misaotra anao izay Jesosy. Androany izay dia mivavaka ho an'ny firenenay, tsy adinay izany Madagasikara izany Jesosy malala. Marobe Jesosy ny olonao misalasala, marobe Jesosy ny olonao tsy samanantona, tsy samanao dingana aminao Jesosy. Nangatahako amin'ity androany ity Jesosy dia ny mikasihanao an'izy ireo, mikasihanao ny tsirairay avy Jesosy mba hanantonanao amin'ny finoana Jesosy, asa hikatsaka anao Jesosy malalo ary asahanao dingana Jesosy, afoy Jesosy malala mba hanantona anao satria ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanafaka. Raha izay Jesosy dia tsy afaka manao inona anatin'izany firenena izany fa ianao Jesosy no andrandrainay, ianao Jesosy malala no afaka hanova ny malagasy Jesosy dia mangataka tompo malala mba mamondrafo an'ireo malagasy, mamondrafo amin'ny tsirairay avy, mamondrafo Jesosy satria be dia be ny tsy famendrehana, be dia be ny zavatra hita ao amin'ny firenena io Jesosy malala. Be dia be Jesosy malala ny zavatra tena hoe mahatsiravina, zavatra tena tsy araka ny sitraponao ataon'ny malagasy dia mangataka famondrapo aminao izay ny rahanao anie Jesosy malala anadio an'izany firenena izany. Rahanao anie Jesosy malala anadio an'ny malagasy rehetrarehetra.
dia tokoa Jesosy dia mangataka manokana ho an'ireo izay marary, ho an'ireo izay mahantra, ho an'ireo izay voantsindry azo lena, ho an'ireo izay tena hoe mijaly ao amin'ny firenena io Jesosy. Hikidio manokana izy ireny Jesosy, jiro manokana izy ireny Jesosy ity alina ity. Ao ireo tsy manan-kohana, ao ireo tena efa mijaly mafy mafy amin'ny fiainana Jesosy, dia mba jiro manokana izy ireny Jesosy malala ampitombony finoana mba hipitiany aminao, mba hikatsahana anao Jesosy fa ao aminao irery ihany ny vahaolana. Dia mipetraka am-pelatananao ny ankonanay rehetrarehetra izay ihany ny fianakavianay, ny namanay Jesosy amin'ny firenena io, dia ho tahinao anie izy ireny Jesosy malala, ho arovanao anie izy ireny tsirairay avy Jesosy. Dia misaotra anao izay Jesosy tamin'ny fanatrehanao anay tamin'ity androany ity, misaotra anao izay tamin'ny fanenao masina izay niasa teto androany, dia averinay anao irery ihany voninahitra Jesosy, ary apetraka am-pelatananao izao alina anay izao. Ianao no hiaro ny tsirairay avy raha mbola misy ny asa, dia ianao mba tsirairay avy hanome hery, raha misy ny atoro Jesosy dia ianao koa mbola amerina ny hery ary amerina ny fahasalamana raha misy nidreradreraka amin'izao andeha atoro izao. Dia voninahitra ho anao irery ihany Jesosy. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika iaina isika tao anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakaiky pasaolana any mamy fitianao dia mitombosi dia mitombo pasaolana hatrany anabavy ainy. Tapitra ny fandarantsika ambolantsika amin'irao lanitra Jesosy dia eo anetrintsika raha pitso alina tahaka izao. Raha tonga moa izy dia rendez-vous amin'irao any lanitra eny. Misaotra anao nahatra eny hatramin'ny farany. Akila 2 point radio12345.com, Akila 2 point radio12345.com afanao menao ny izy aveo Akila 2 mandeha andron'alina misy totezaky ny adiny telo amin'ny 9:07 maraina amin'ny 9:07 alina. Samita iny tompo daholy dia raha pitso indray tsika amin'io eto. Haleloia, amen. Mahereza daholo.